ny asa miafin'ny Satana. Efesianina toko fahaenina ka ny andininy faharoambe folo no tenin'Andriamanitra hoentina amintsika androany. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Rehefa malala mandrakariva dia mikendry amin'ny fomba toa tsy ho heverina ho inona akory, kanefa tena avo-lenta i Satana, entina hamitahana sy andavona atsika. Davida, ilay lehilahy niezaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra ary nanao izany tamin'ny fony rehetra, zany lehilahy izany no tonga eo amin'ny toeram-pahefana amin'ny mahampanjaka ankehitriny. Indrisy anefa ny toetra soa izay nananany zany lehilahy izany sy ireo asa lehibe vitany dia tsy inona akory fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy, izany nahafahany nahatanteraka izany asa lehibe rehetra izany. Koa dia tokony hasandratra ho an'Andriamanitra mandrakariva irerian'ny voninahitra, satria fitaovana nampiasain'Andriamanitra ho eo am-pelantanany fotsiny ihany isika. Fitaovana fotsiny ihany eo am-pelantanan'Andriamanitra i Davida. Zany tokoa ary na isika rehetra izao ary dia tokony hanaiky ho fitaovana, ary fitaovana fotsiny ihany tsika eo amin'ny fombiazana rehetrarehetra. Indrisy anefa ry hava-malala fa i Davida, ilay nanana toe-panahy tsara, dia indrisy fa noho ny fitaomana feno hafetseny ny fitiavam-pahefana, dia indrisy fa nahavita heloka be vava, zary lasa nahatoky tena izy, ary nitoky tamin'ny herin'ny tenany, ary vokatr'izany dia indro fa voataona tsikelikely, voataona tsikelikely teo amin'ny fanaovana zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka zany hiambina mandrakariva isika fa tsikelikely tokoa no handravana amin'ny kafetsena ireo fitsipika arahintsika. Tsikelikely no handravana sy hampanalavirany atsika amin'Andriamanitra. Vokatr'izany dia taominy isika hanao fahadisoana tsy de manao ahoana kely, tsy de manao ahoana loatra akory, ary farany rehefa mahomby izy ahatonga atsika hianatra ny fanaon'izao tontolo izao, dia izany indray ny anaitra ireo faniriana, ireo faniriana maloto rehetra avy amin'ny filan'ny nofontsika. Lesona lehibe raisintsika izany amin'ity maraina ity, ny tsy tokony anteheratsika amin'ny herin'ny tenatsika, ny tsy tokony hireharehantsika ho amin'ny tenatsika ny zava-bitatsika rehetra, ary tokony hiambina sy ho mailo mandrakariva isika, satria tsy andavanao avy hatrany Satana, fa tsy kelikely no hitarihany atsika ho amin'ny fahalavona lehibe. Aokary
ametraka ny toe-javatra rehetra eo pela tanan'Andriamanitra isika, ka hiambina mandrakariva, ka na inona halehibe sy ny atsara ny zavatra vitantsika rehetra dia aoka voninahitr'Andriamanitra irery ihany izany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao indray izahay satria nampianatra anay ny teninao. Ho lehilahy sy vehivavy ahay anety tena manoloana ny alehibeazan'ny voninahitra ho ane izahay, ka hanandratra anao mandrakariva, hiambina mandrakariva satria isaky ny ray mandingana dia mihevitra ny amely anay sy andavo anay ilay ratsy. Tehiriza izahay Tompo ho ao amin'ny fahatokinanao hatramin'ny farany. Amen.